aminareo ny famondram-posy sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Ny salamo fahasivy ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny fahafito iarahantsika mamaky. Salamo fahasivy ambin'ny folo ny andininy voalohany hatramin'ny fahafito. Hoy ny mpanao salamo: ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra ary ny habakabaka manambara ny asan'ny tanany. Ny andro samy miteny amin'ny andro mandimby azy ary ny alina samy manolo-pahalalana amin'ny alina mandimby azy. Tsy misy teny na fiteny anefa tsy rezy feony. Efa nivoaka ho any amin'ny tany rehetra ny famolainana ary ny teniny dia miatra amin'ny faran'izao rehetra izao. Tranolay ho an'ny masoandro no nataony teo aminy ary ny masoandro dia tahaka ny papakabady mivoaka avy ao an-trano fandriana sady mifaly tahaka ny lela matanjaka miazakazaka amin'ny alehany izy. Any amin'ny faravodilanitra ny fipisahany ary ny alehany dia hatramin'ny farany koa ka tsy misy takona amin'ny hafanany. Tsy misy tsiny ny lalan'i Jehova, mamelombelona ny fanahy, mahatoky ny teny vavolombelon'i Jehova, mahendry ny kely saina. Mivavaka isika, lehibe ny fitiavanao Andriamanitra, mahery sady masina ianao, midera sy mankasitraka anao izahay. Eny mideranao no ny hatsaram-ponao mandray anay koa eto amin'ity tranonao masina ity ankehitriny. Misaotra sy mankasitraka anao, namoa anay maraina ary nitarika anay tamin'ny alalan'ny fanenao masina ho tonga eto indray. Manatrefeno ary izao fotoana izao ary aoka ny herinao, ny voninaitrao ho hitanay mandrakariva. Mangata-pamelana aminao izay mety tsy fahatantirahanay tsirairay na ny fahotana nininay na ny tsy tsaronay velively. Ary eto amin'ity toeranyity dia tonony aminay indray ny fiadanana. Petraka eo am-pelantananao ny fiarahanay mandinika soratra masina amin'izao fotoana izao, ka ny fanainao no hamoaka ny hevitra izany hampahitanay zava-mahagaga ao amin'ny lalana. Saotra indrindra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny salamo fahatelo amby sivifolo. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo izany. Jehova no mpanjaka, mitafy voninahitra izy. Jehova mitafy, eny misikina hery izy. Ary izao rehetra izao nampitoerina ka tsy hihetsika. Ny seza fiandriananao nampitoerina hatramin'ny fahagola, hatr'izay hatray ianao. Manandra-peo ny rika Jehova ô, eny manandra-peo ny rika. Mampirondrona ny feo ny rika, mihoatra noho ny rano sady be ny mahery. Eny mihoatra noho ny ranomasina lehibe, ny voninahitry Jehova any amin'ny avo. Ny teny vavolombelonao dia marina indrindra, fa masinana no mendrika ny tranonao, mandritra ny andro maro Jehova. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Eny Tompo, mbola mitanao sy mangataka aminao izahay, hiasa mahery ao anatinay, amin'ny fo sy ny saina ary maha olombelona any manontolo ny fanahy masina. Mbola andresy lahatra anay, androso amin'ny fahamasinana, mandritra izao fiaraha-mandinika soratra masina izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Salamo fahatelo amby sivifolo, andininy dimy monja. Izany salamo itsy andininy indrindra. Salamo fahafito amby folo amby zato. Firy ny andininy? Firy? Salamo fahafito amby folo amby zato ve misy andininy efatra? Ray ve? Aleo aloha vakina kely. Jireo aloha ohatrany tsy ray sady tsy efatra. Roa. Ity salamo fahatelo amby sivifolo tia dia misy andininy dimy. Ndao aloha anao famerenana kely sika ny amin'ny salamo ny amin'ny bokin'ny salamo. Tonkira dimapolo amby zato ny ao. Na koa ny azonareo lazaina momba ny bokin'ny salamo. Misy fizarana dimy.
nitsony hoe boky voalohany faharoa fahatelo faefatra fadimy tononkira avy amin'ny olona samihafa ilazao hoe olona anankiray akoatra ny Davida Asafa izy Kôra misy koa salamo izay tsy fantatra ny nanoratra azy manao antsika eto santionany amin'izany tsy izay tsisy fanamarena ho izy nanao ny salamo fahatelo amby sivifolo rehefa mamadika ny firanantsika any amin'ny farany any dia misy fitanisanany mpamorona ny hira dia misy anaty finosana ohatra hoe hira mainty milala inona ny hevitra izany na za hoe hira mainty milala anankiray amin'ny firana FFPM hira faharoa hira faefatra amby telopolo amby dimanjato hoe mainty milala dia tena le taloha asaviran'ny tanora ny hira faharoa raha tsy ngamba izy nomboka fivorinesiteke ataontsika ny hira faharoa tonga dia reraka ny tanora eny ary ny salamo dia hira nangonina tao anatin'ny taonjato maro voamarika eo amin'io taratasy io efa tany amin'ny androndry Mosesy efa jato izay rivo-taona tany hoany ny 480 talohan'ny Kristy no fotoana tena namorina ny tononkira ny salamo tsika zao ny firana FFPM raha mandinika sika dia efa firana tany alohany natongavan'ny filazantsara teto izany hoe misy hira efa niraina tany fiangonana tany ampitan-dranomasina mbola tsy taty akory izy dia efa niraina nentiny misionera taty ireny dia izany no mahatonga antsika hoe indraindray rehefa mety manaraka fanompoam-pivavahana amin'ny fiteny frantsay na amin'ny teny firenena hafa dia mahita izay hira mitovy amin'ny hira malagasy aty izany anao ny dery izany tena hira iraisam-pirenena fankalazana pasika zany dia enina ho atsiaroa izany rehefa pasika ny andro hira taloha reny nangonina izany mbola ampiasaintsika mandraka kehitriny dia raha ny FFPM voalaza tao efa talohany mainty milala dia efa nisy tononkira hitantsika taty aoriana eo amin'ny fiainan'ny fiangonana misy atsika dia nisy ny atao hoe firana fanampiny izay tonga hatrany amin'ny fanomezana feoany ny tononkira ao amin'ny salamo tsy ho tany izay tsika eto ny salamo fahadimy amby roapolo salamo fahatelo amby zato efa vita feony izany amin'ny hira fanampiny any ampelatanantsika ny mpandinika hatranany dia miteny hoe ny bokin'ny salamo toy ny fonony baiboly tsy hoe eo avoana tahaka izany fa mampiaina ny mpivavaka fonony fo mitepo satria nahoana aleova sary antsana hoe tonga mivavaka sika fa tsy asiana hira mihitsy tsy asiana hira mihitsy soratra masina ranodray dia vavaka ranodray aleova sary an-tsaina tokoa raha tsisy izany ny salamo dia tsy hiaina ny fanompoam-pivavahana jios izay nampiasana izy tia ho boky firana orany hoe raha sary an-tsaina tokoa ny hoe raha tsy misy ny firana FFPM ny firana fanampiny eny raha tsy misy hira izao tontolo izao dia ahoana tokoa samihafa ny hiran'izao tontolo izao sy tononkira-panahintsika fa atao ve tsisy hira mihitsy eto ambonin'ny tany dia ao no amin'ny fiainantsika mona saintsaininy izany hoe ay tokoa moa fa tsika mantsy ohatrany miaina mpahazarana dia misy hira rangaha fa atao ve hoanana ny hira tsisy ny hira na tsisy zany hira izany dia anontany io tonton faly ngamba izy maty voalohany izy ny tsy miaina voalohany
dia andao ary sika inona koa ny mbola azalazaina amin'ny bokin'ny salamo antonona ny olona rehetra ny bokin'ny salamo raha ohatra amin'ny fotoatsarotra amin'ny fotoam-pifaliana na olon-dehibe na olona mbola zaza sy tanora dia afaka miriry ao amin'ny bokin'ny salamo izay ohatra sika ny salamo 7:20 raisin'ny olona izy io amin'ny fotoam-pifaliana Jehovah ny mpiandry azy tsy hanan-java-mahory ao fa mahavantana ny olona indrindra koa amin'ny fotoana mahory azy ny fahoriana ny olon-dehibe tsy enjery io tsindrina fotsiny bokotra Jehovah ny mpiandry azy dia manino tonga hatrany amin'ny farany hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava fa hainy tsy enjery koa fa raha fa keliny ny anjininy voalohany manao hoe Jehovah ny mpiandry ahy raha ohatra hoe Kain dia hatreo ny ainy Jehovah ny mpiandry ahy dia mba mahavita kely izy tsy hanan-java-mahory ahy rehefa melehibe ilazana zany ny ohatra zany dia no ahafahana manapirofo hoe ny salamo dia sahaza ny olona rehetra na ankizy izy na tanora na zatovo na olon-dehibe na zokiolona ary sahaza ny fotoana rehetra ireto ny zavatra mariatsika voalazany namana taona hoe mizara 5 ny bokin'ny salamo misy tononkira 50 dia misy fanamariana ny reto ny boky 3 voalohany zany hoe ny sokajin'ny boky voalohany faharoa fahatelo dia samy mifarana no hoe amen dia amen ny boky fahaefatra dia mifarana amin'ny hoe amen alleluia ary ny boky fahadimy any amin'ny salamo 5:10 araka ny andiny voatondra eo andiny fahenina dia mifarana amin'ny hoe alleluia mba ho mariatsika zany salamo fahafiry zany ny boky voalohany salamo voalohany hatramin'ny jereo amin'ny taratasy ity fahita hatramin'ny 2:20 dia salamo 2:20 hatramin'ny fahafiry indray ny boky faharoa hatramin'ny 2:70 ny boky fahatelo salamo 7:70 hatramin'ny 7:20 boky fahaefatra dia ny salamo 7:70 hatramin'ny 9:100 ary ny boky fahadimy dia ny salamo 7:100 hatramin'ny 10:100 dia ireny ilay andinina ahitantsika ny fiafaran'ny boky isan'isany avy ndeha ho jerentsika izay mamaritra ny anjara mofinainantsika androany ny salamo 7:70 tononkira manambara ny fahalebiazan'Andriamanitra ny mahatompo sy mpanjaka an'Andriamanitra ity tononkira ity iray tarika aminy ny salamo 7:70 sy ny salamo 9:90 hatramin'ny 9:70 manambara indrindra ny fanjakan'Andriamanitra ary ilazana fa Jehovah no mpanjaka milaza ny fanjakan'Andriamanitra ilazana koa fa Jehovah no mpanjaka rehefa mandinika ny salamo 7:70 isika dia mahita ny fanambarana n'Andriamanitra ho mpahary koa eo amin'ny andininy voalohany ary fampatsiahivana ny trangan-javatra nanehoan'Andriamanitra ny heriny tamin'ny ranomasina rehefa namoaka ny zanak'Israely avy any Egipta izy andininy 7 sy 8 zany hoe ity tononkira ity zany dia sady milafika eo amin'ny soratra masina milaza ny fahariana fa miainga koa eo amin'ny soratra masina mitantara ny zanak'Israely nivoaka avy any Egipta ka namakivaky ny ranomasina mena fahitantsika eo amin'ny andininy 5 filazanany amin'ny teny vavolombelona sy ny fahamarinana zany teny vavolombelona zany ity soratra masina ity koa zany dia azo lazaina fa miainga avy amin'ny fahatsiarovana ny asa robidiny teny nomen'Andriamanitra tao Sinay
teny vavolombelona ny asarobidiny lalàna sy ny fahamarinan'izany teo amin'ny mpamorokira eny amin'ny andiny ny fahadimy. Rehefa nandinika izy zany ny zavaboary dia tena mametraka mihitsy hoe Andriamanitra mpahary tompony hery sy ny voninahitra. Rehefa mandinika izy ny tantarany zanak'Israely tena hoe mahery Andriamanitra fa ny rano dia resiny. Rehefa mandinika izy ny lalàna sy ny teny vavolombelona dia ny hirany zany hoe fahamarina ny tenin'Andriamanitra. Zay ny salamo 7:9. Ny fahariana ny fandresen'Andriamanitra ny ranomasina ary ny fahamarina ny teny vavolombelon'Andriamanitra. Fa raha milaza isika ao amin'ny loha hevitry ny perikopa manao hoe manamasina ny tena ny mpino, dia ireo nametrahana hevitra anankidimy. Somary sarotra takanina raha za manokana ny hoe manamasina ny tena ny mpino atao anatin'ity salamo 7:9 ity. Fa ho antsika raha nandinika isika dia inona ny azonao lazaina? Mitaona antsika ho amin'ny fanamasinana ny tena ao anatin'izao salamo 7:9 izao. Iza ny manakambara? Inona ny azonao lazaina raha hoy ny loha hevitry ny perikopa hoe manamasina ny tena ny mpino? Miainga amin'ity salamo 7:9 ity dia inona reny mba azonao lazaina, azonao zaraina? Eo le hoe miara-mandinika. Makato amin'ny tranon'Andriamanitra dia mila fahamasina. Any amin'ny andiny fahadimy tapany farany dia milaza mihitsy ny mpanao salamo manao hoe fahamasinana no mendrika ny tranonao mandritra ny andro maro Jehova. Raha vao miditra tia tranon'Andriamanitra zany sika dia tonga dia rapika masina ity toerana ity. Tena tsy hanaovantsika zavatra hafa mihitsy ity fa masina ary mampahita n'Andriamanitra masina dia mahatonga atsika hanamasina ny tenantsika. Vao miditra tia mpiangonana fotsiny sika dia fa fahamasinana ny eritreretintsika. Mba tsy hisay teny-dratsy mihitsy ary tsika olona tsy fiteny-dratsy. Ireo olona demoniaka matoa sanatria manao an'izany. Inona koa? Fanehoana ny fanajana an'Andriamanitra. Aiza ny voambola nangalana ao an'izay? Andininy sa voambolana? Andininy papiry. Eny ao anatiny hoe mendrika dia misy heviny ambadika hoe fanajana. Mendrika mihaja. Misy hevitra ambadika zany. Zay ny ataoko hoe raha ao amin'ny voambolana io dia taratra tokoa ny hoe fanajana. Fahamasinana no mendrika ny tranonao mandritra ny andro maro Jehova. Apitra ve? Ny famonjena mbola ianantsika mandrakakehitrini, mbola mamonjy Andriamanitra. Ao amin'ny faharoa moa zany misy an'ilay hoe mandrakizay. Zay ny andininy faharoa, hatrizay ianao. Eny ary androso sika. Ireo misy hevitra 5 milaza ny amin'ny fahamasinan'Andriamanitra tokony ho saintsaintsika raha miaina ny loha hevitry ny perikopy sika manao hoe manamasina ny tenany ny mpino. Manahoana moa zany Andriamanitra hivavahantsika izany? Andriamanitra dia avy amin'ny voninahiny sy ny fahamasinany ny andininy faharoa. Andininy voalohany, Jehova no mpanjaka mitafy voninahitra izy, Jehova mitafy eny misikina hery izy, ary zao rehetra izao nampitoerina ka tsy mihetsika. Akasary an-tsaina sika ahoana ny sara hitanan'Andriamanitra ao anatin'io andininy voalohany io
ny sezafiandranany be ndin'ny faharoa misy mazava be ny sezafiandranana fa lay Andriamanitra tena manana fitafiana maninona miavaka voninahitra ny fitafiny antsika marika ny voninahitra maro voninahitra fa ny azy fitafiana mihitsy tena rakotra ny voninahitra zany Andriamanitra ivavahantsika zany maneho ny fahamasinan'Andriamanitra zany tena hoe voninahitra ny fitafiny eo amin'ny andininy faharoa lazainy namatsika teo manao hoe amin'ny anaran'ny tompo ny seza fiandriananao nampidoerina hatramin'ny fahagola hatrizay ianao tsy misy Andriamanitra izay lazaina hoe mitoetra eo amin'ny seza fiandrianany hatramin'ny fahagola sy maharitra hatrizay toetra mampiavaka an'Andriamanitra koa izany koa no fantatsika misy Andriamanitra levy tantara ny asan'ny apôstôly dia hoe manao hoe avelao io fa rehefa avy amin'Andriamanitra dia tsy ravy dia mitanisa izy hoe reto zao rava daholo fa raha avy amin'Andriamanitra tsy ravy teo foana Andriamanitra izay ny maha Jehova ny Andriamanitra ivavahantsika lay izy zay izy hatrizay ka ho mandrakizay Andriamanitra mipetraka amin'ny fanjakany mandrakizay Andriamanitra tsy azo lahatra amin'ny fahefana hafa izay ilay hoe seza fiandrianana tsy izy hoe miampofo Andriamanikafa Andriamanitra eo na hoe le Andriamanitra anankiray mipetraka eo amin'ny tao-tseza tsy azo alahatra anazy ihany io seza fiandrianana io ary anazy hatramin'ny fahagola hatrizay ho mandrakizay tsy miombina amin'io izy azo manao maritra iraisana hoe leo aloha mba hifanaraka tsika Andriamanitra dia zandray nipetraka eo zandray aloha ny atao Andriamanitra androany masina Andriamanitra tsy azo tsika esorina eo amin'ny seza fiandrianana izy afinaritra moa ny teny malagasy hoe fahagola sy ny hatrizay fahagola izy ny taloha ny hatrizay zany fahagola kosa ohatry hoe teboka anankiray amin'ny fotoana fa ny hatrizay mamakivaky ny fotoana efa taloha ela izy dia mbola mamakivaky ny fotoana mandraka kehitra ny fahatelo Andriamanitra masina Andriamanitra amin'ny heriny mandresy ny zavaboary izy eto dia ny ranomasina misolo tena ny zavaboary ranomasina izay verina ho mahery indrindra no ny biby anankiray masika liona masika fa ray ihany ny voateliny ray telina izy fa ny ranomasina afaka tonga dia mitelona tsy menitra 5 taona ohatra mibotry tary amin'ny faritany tary afaka mitelona mahery lavitra noho izay biby everyntsika ho mahery tsy matahotra ny ranomasina fa resin'Andriamanitra izay ilay fahamasinan'Andriamanitra tsy miombona amintsika amin'ny falebiazan'ny heriny tsy misy afaka hifaninana amin'Andriamanitra mihitsy amin'ny heriny ranomasina aza resiny feony izay ilay tantarany nanafana ny zanak'Israely avy any Egipta averina foana zany fa rehefa hoe miavaka tsy mitovina amin'izana dia izay ny atao hoe masin'Andriamanitra satria tsy misy manana hery mitovy aminy masin'Andriamanitra satria tsy misy maharitra ohatr'azy fahagola izy ary mamakivaky ny fotoana masin'Andriamanitra satria tsy misy manana fitafiana ohatr'azy ny voninahitra ny fitafiny dia mandroso ihany sika eo amin'ny andininy fahaefatra voalaza tao hoe ny fisiny ny teny hoe nohony eo amin'ny andininy fahaefatra eny mihoatra no ny onjan-dranomasina lehibe mihoatra no ny rano sady be no mahery ny fisiny ny teny hoe nohony dia milaza fa miavaka Andriamanitra milaza fiavana fampitahana milaza fiavana tsara noho ny volamena tsara noho ny ranomasina mahery noho ny ranomasina
mangidy no ny vakiny miavaka milaza fiavahana zany. Ny faefatra, Andriamanitra dia maneho ny fahamasinany amin'ny teniny. Ny teny vavolombelonao dia marina indrindra. Inandray zany ny fanehoanany fahamasinana eo, tsy voambolana anankiray eo milaza fahamasinana. Indrindra mbola fampitahana koa zany, lay tsara indrindra, lay marina indrindra. Fiavahana zany. Na koa fahadimy farany Andriamanitra, masina Andriamanitra ary dia masina koa ny tempolony. Izy mipetraka ao amin'io trano io, masina koa zany io trano io. Miavaka ny Andriamanitsika, miavaka ny trano. Mitovy amin'ny tranontsika ve ny tranon'Andriamanitra? Inona ny tsy mampitovy azy? Ezabe. Misy tranon'olona ohatry ny trano fiangonana mihitsy? Misy. Misy ny trano fiangonana ary kely no ny tranon'ny olona rehefa makany amin'ny faritanytsika. Ohatran'izao fotsiny ny trano fiangonana Ejekemo ohatran'ny olona fa misy tranon'olona ngezabe. Fa masina sy ny fahalebiazana sy ny fahakelezana fa ilay Andriamanitra monina ho aminy. Izay no miteraka fahamasinana amin'ny tempolin'Andriamanitra. Ahoana ary ny ampiarana an'izany? Ahoana ny ampiarantsika an'izany fahamasinan'Andriamanitra izany? Andriamanitra mitafy voninahitra. Ahoana ny ampiarantsika an'izany eo amin'ny fiainantsika? Ny Andriamanitsika dia Andriamanitra miavaka, voninahitra ny fitafiny. Ataovy madio sy milamina koa fitafinao. Tsy voatery amirapietra izy paillette fa mba atao madio sy milamina. Fitafiana mendrika endrika ny voninahitr'Andriamanitra. Amin'ny fiainantsika manontolo dia aoka aneo ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fahamasinan'Andriamanitra. Fanambara tamintsika foana ny hoe fitafy dia milaza toetra izany, mba ho toetra miavaka. Fiainantsika manontolo dia anehoantsika fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mitafy voninahitra. Aza endahana amin'Andriamanitra ny fitafiana. Azanareo ve zany? Aza endahana amin'Andriamanitra ny voninahitra. Fa tena asehoy fa Andriamanitra mitafy voninahitra ny Andriamanitsika amin'izay ataontsika rehetra. Aza lana baraka Andriamanitra. Amin'ny fiainantsika manontolo dia asehoy ny fahamasinana. Na koa ny faharoa, ho tanjontsika mihitsy ny fahamasinana isan'andro isan'andro dia sainy foana fa masina Andriamanitra. Ary izany no manosika anao hanamasina ny tenanao. Isan'andro ataovy tanjona ny hoe ahoana indray ny hahamasina amin'ity anio ity, fa matotra amin'ny andininy fahadimy moa. Izany foto-kevitra fampianana izany. Isan'andro ary mandrakizay. Toy fa tsy hoe mba tsy masina kely koa indraindray, mba tsy masina koa indraindray fa iza dia ho masina foana. Fa hatrizay. Trano taloha tsy ho mandrakizay ianao dia ho masina. Ataovy tanjona izany. Raha tsy izy tokoa amin'ity volana aogositra vakansy ity any amin'ny vakansy. Manamasina ny tena ny tompo mba tsy masina koa indraindray. Avy manao an'izany. Fahatelo aoka hiantehatra amin'ny hery sy ny fahamasinan'Andriamanitra isika indrindra rehefa tojo ny sarotra. Fa tojo ny sarotra isika tsy hitovy amin'ny zanak'izao tontolo izao, tojo ny sarotra. Fa hiavaka kosa satria manana n'Andriamanitra masina sy miavaka. Izay ilay fiavahana izay zany hoe
ahoana ianao rehefa tody sy fahasahiranana hitovy amin'ny zanak'izao tontolo izao fa ny andriamanitsika dia andriamanitra miavaka hiavaka isika rehefa miatrika ny fiainantsika andavanandro rehefa tody ny sarotra ranomasina manonja manandra-peo ny rika Jehova manandra-peo ny rika mampirondroana ny feo ny rika rehefa mahery ny feon'ny fahoriana dia ataovy mahery lavitra no izany ny feon'Andriamanitra zay ho fampiarana andiny fahatelo sy fahaefatra io ranomasina mantsy ny rano dia endriky ny fahoriana eo amin'ny soratra masina izay hoe rehefa mahery ny fahoriana ataovy mahery lavitra n'izany ny feon'Andriamanitra ny fahaefatra aoka hitarika antsika amin'ny fahamasinana mandrakariva ny soratra masina ilay teny vavolombelona marina indrindra aoka hitsarika antsika amin'ny fahamasinana ny soratra masina ao amin'ny soratra masina no manovo fahamasinana isika dia haitsika ny tsenjery mofinaina ny hoe manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana mazotoa manovo ny fahamasinana ao amin'ny tenin'Andriamanitra ary ny fahadimy farany aoka tsy ampitoviana amin'ny toerana rehetra ny tranon'Andriamanitra tsarovo koa fa araka ny Korintianina voalohany toko fahaenina andininy fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo dia isika no tempolo ny fanahy masina hitoeran'Andriamanitra isika dia mandeha ho azy zany raha izay ny tena eketsika ho fiainana hoe tempolin'Andriamanitra dia manino masina ho azy efa tena manaiky mazany hoe tempolin'Andriamanitra Andriamanitra zany toetra ao anatiko dia tsy ny trano fiangonana amin'izao foto-dravitra azy ahitantsika zao no masina tsy ho ihany ny masina fa izaho indrindra koa ny tempolin'Andriamanitra mandehandeha dia mitondra ny fahamasinan'Andriamanitra zavatra ngezabe zany amin'ny fiainantsika kristianina tsy ampitoviana amin'ny toerana rehetra ny tranon'Andriamanitra rehefa misy fiangonana tokanana dia misy fanokanana araka amin'ny fomba ampiangonana mihitsy mba mifanaka rehetra ho aminy izay moa ny levitikosy rehefa any amin'ny faran'ny levitikosy ilay nivakiana tamintsika amin'ny talata dia tena natokana mihitsy ny rehetrarehetra izay vao natokana hiarona sy ny zanany tena masina ny taberna kely iny le nitokanana tena masina ny taberna kely fa fiainam-piangonana indraindray tsy izany ianao tsy samanary fonina biskuit ao amin'ny trano fandraisam-bahininao maro zaza tsy maro misy zaza ve mihinana biskuit dia ariarina eny ny fonina biskuit na fonina bonbon ao amin'ny salon na ao an-tranony akory azy fa ataony azy iny fa maninona tia trano fiangonana aoke mba hanandra ansika rehefa mitrava ny fiangonana milahady ami miondrika daholo mitsipona ny fonina biskuit ao mba handramana fa mahazo be dia be hatramin'ny manjona ny anana mahazo tsy ajaintsika mihitsy ny fahamasinany tranon'Andriamanitra ataontsika latsa-danja amin'ny tranontsika ny tranon'Andriamanitra dia fisaintsainy zany ry havana manamasina ny tena ny mpino heveriny fahamasinany tranon'Andriamanitra mihoatra n'izay mety ho fahamasinany tranonao ka tsy amelanao nizaniza hiditra ao hitondra loto sy fako dia tahaka izany koa aza hitondrana loto sy fako ny tranon'Andriamanitra indraiky koa ny tranon'Andriamanitra dia ataontsika fitondrana iny gony mpahotana be dia be indray aloha any am-piangonana tondra mitaonina mihitsy ny sasany izay foana hoe rehefa mbanjana Kristy tsika dia mieritreritra hoe zay le manao an'izao iny anie ka entam-pahotantsika menakaviny eo an-damosiny eo zay koa mbola toetra masin'i Jesosy zay eny ary ry havana
ireo a no azony zaraina tao anatin'izao sana mifahatelo amin'ny sivifolo izao so misy zavatra hafa mbola tianareo ambary atsangana ny tana hoe za tena nandinika mihitsy mialohan'ny andehanana anakatya eto daholo zany tsika vao makasay fa averiko foana hoe ny fiaraha-mandinika soratra masina dia tsy mandeha ila afa-ty amin'ny tary fa hiarahantsika rehetra izay le fiaraha fa manan-karena io rehefa tena miara-mandinika izy rehefa tena miara-mandinika indrindra tsy hoe amin'ny heritsaitsika na izay fahaizana sy fahalalantsika fa eo ambany fitarihan'ny fanahy masina dia mba hampanankarena ny fiarahantsika mandinika soratra masina avao miditry ny volana septambra iny dia ahita farimbona fitenenana be dia be zako mahita eny ary havana efa nambara tamintsika fa miatokely ao anatin'ny volana aogostra manomboka izao a ny fiarahantsika mivavaka isa maraina toy izao dia any amin'ny 2 septambra zany sika raha sitrapony koa miaona finaritra eny andry havana hivavaka sika dia soranay ianao Andriamanitra no ny fotoana ny ombonanay teto mankasitraka indrindra amin'ny izay nomena ho anay hofahana enti-miatrika nyizao tontolo izao izay fenorombaky ny fahotana mino izahay fa mametraka anay handroso amin'ny fahamasina teny ianao raha mandrotsaka anay anivon'izao tontolo izao dia olona hiavaka izay satria efa honenanao Andriamanitra masina efa nandray ny Jesosy Kristy makivaky koa ny tontolo andro dia indreo ny fandaharam-potoananay hamasino hamarino ka rantsano izay tsy araka ny sitraponao mangataka aminao mbola omba indray ny firenenay hamangy ny fiangonanao amin'ny fampaherezan'ny fanahy masina ireo any amperin'ny fiaonam-be na ny sampana fivondronana laika na ny sampana lehilahy kristiana dia ianao no hanome azy ireny ny herim-pahasoavanao hitombony amin'ny fahamasinana tokoa apetraka eo ampelantananao Andriamanitra ny ankonanay ny asa mandraranay ary indrindra ireo tanoranao izay miandry ny valim-panadinana bakalorea na ny ankapobeny na ny teknika dia tonononay eo aminao koa ny fahasalamanay ary amin'ny elanelam-potoana izay tsy ombonanay amin'ny maraina tahaka izao aza velana oromban'ny satana ny fanoratenanay ho tafaverina soa amin'ny fotoana tahaka izao izahay amin'ny volana septambra omena ho anay dia iakambanay ny vavaka amin'ny anampianarin'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra eo anay an'io izay anasahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen ho tanteraka aminareo ary nitsodrantonona amin'ny anaran'ny Tompo Andriamanitra ny fiadanana hamasina anareo samy ho tanteraka dia aokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy anatsiny mandra-piavin'i Jesosy Kristy tompontsika matoky izay miantso anareo ary izy ihany no hanefa izany amen ho an'Andriamanitra irery anany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina